Fahameramba-tsika tsery avindrehitra tsylo zoma maraina fa 7 ny volana aogositra izao manao fahasoava amin'ny tompo anao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana tenin'Andriamanitra eto tonga ny fandraisana ny mofinaina indray isika. Ilay nidirantsika ny amin'izany nefa dia vavaka isika. Eto Andriamanitra tolotra anao ny dera laza ny asa sy voninahitra. Tsotra anao izay fa mbola meno tombontsoa ankehitriny dia nahafahanay mandray ny teninao ahafahanay miaona aminao alohan'ny hanombohanay ny tontolo andro anio. Hiteza ianao hiaraka aminay sy ankaheranay tokoa. Tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Batemo mofinaina antsika androany dia manao hoe ny feon'ny adidy. Alaina amin'ny mpitoro teny toko fahasivy dia ny fahafolo manao hoe izay rehetra azo amin'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Amen. Ny feon'ny adidy dia feon'Andriamanitra. Tokony hanao ny adidy tandrifontsika isika na mahafaly zany na tsy mahafaly. Raha sain'ny tompo mitondra hafatra ny Ninive ianao dia ho tsy ho sitrany ny ankanisanao any Jopa na any Kapernao. Manana ny antony hanirahana anao amin'ny toerana anankiray tokoa manko Andriamanitra. Ny zava madinidinika eo amin'ny fiainana no mamivelatra ny saina sy mamaritra ny toetrantsika. Ary izay manao tsirambana ny zava-madinika ka tsy voahomana hiaritra ny fitsapana mahamay rehefa tonga eo aminy izany, tsarovy fa ny fanorenany toetra dia tsy mitsahatra mandra maty izy io. Isan'andro no hitondrantsika biriky tsara na biriky ratsy ao amin'ilay rafitra. Ny fanorenana ataonao na dia na io mibilabila na io mahitsy tsara ihany koa ka ho tonga tempolin'Andriamanitra tsara tarehy. Dia izay manao tsirambana ny zava-madinika nefa midera-tena ka milaza fa voninanao zava-dehibe ho an'i Kristy dia tadidy midoza hidaraboka. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao izany, ataovy mahafinaritra ny asanao na dia kely ary feno hira fiderana izany. Ary raha tianao ny anana boky firaketana madio any an-danitra dia aza monina na miteny mafy ny hafa ihany koa. Akao toy izao ny vavakao isan'andro manao hoe Tompo, ampio aho hanao ny tsara indrindra hatrany. Meo fifaliana hoe ary ampio aho haneo ny asa fanompoana izay feno fitiavan'ny mpamonjy eo amin'ny fanimboko. Raiso masina ny adidy tsirairay avy na dia misy asa izay tsotra sy heverina ho ambany aza satria nisa ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Aoka tsy hisy ninona hahatonga anao hanadino an'Andriamanitra. Aoka ho hita eo amin'izay rehetra ataonao tokoa Kristy dia ho feno fahazavana sy fankasitrahana ny fiainanao. Ianao ny tsara indrindra ianao, ampandroso ampifaliana ny fanompoana an'Andriamanitra dia meno ny fonao fifaliana avy aminy ihany koa ny tompontsika. Amen. Vavaka isika. Irina indrindra ny raha eo mba ho tanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy eto. Ankaireza ny fonay mba hameno tsara indrindra hatrany ny amin'ireo andraikitra izay nomenao anay amin'ny lafiny zavatra rehetra na kely io na madinika io na lehibe io. Ka izay ankasitraka ny zavatra rehetra ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.